be mantsy niresaka amin'izao fotoana izao ny amin'ny mahakasika ny filoham-pirenena dia matoa sy teny rarana solony aiko ao moa ireo izay milaza fa mety ho esorana amin'ny toerany ity filoham-pirenena ity amin'izao fotoana izao hoy ny sasany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Nitonga tsy miaraba honona mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tianako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha ao amin'ny filoham-pirenena no tena iomparantsika ato anatin'ny ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto dinika politika tsy tokony ho hisy antoko politika voahilika amin'io dialogue politika io izay ho ataon'ny fitondrana fanavoazana io hoy ny nambaran'ny filohan'ny antoko politika FLN satria zava-dehibe amin'ny fiainam-pirenena no dinihina ary ao izay hamaritana sy hitantanana ny teteza mity araky ny nambaran'ny filohan'ny antoko FLN hatrany dia mbola mini transition no misy eto Madagasikara ka io dinika politika io no mametraka ny fahefana ho ara-dalàna marina moa fa ny dinika politika izay anisan'ny tafiditra ao anatin'ny tondrozotra SADC izay efa nisondiavy ny filohan'ny fanavoazana ary araky ny loharany bavao dia ho avy ao Madagasikara ny fianakaviam-be resamprenena ahitana ireo délégation avy amin'ny vondrona afrikana firenena mikambana sy ny vondrona SADC izay hitarika ny fanelanelanana eo amin'izay dinika politika izay tsy dinika politika nasionaly no atao raha toaka mandeha ila araky ny nambarany ramiaranana Jean-Pierre ary tsy hoeke ny vondrona SADC ihany koa izany hoy ny nambarany fa tsy ny seza no zava-dehibe fa ny hevitra hoentina ao anatin'ilay dinika politika Congrès national ny trano fivavahana vao ny olokondray tomombana tsara ny fikarakarana ary miditra amin'ny andro faharoa izy ireo tamin'ity herinandro ity izay zaikabe national ny trano fivavahana vao ny oloko ho maneran-tany izay tanterana tao Antananarivo renivohitra ny vondronan'ireo mpiandraikitra rehetra manomboka any amin'ny pasteur ao anatin'ny fiangonana efa mananika 2,000 ireo mpizaika izay tonga nanatrika ity fionam-be ity raha toaka mbola maro ireo izay andalana hiazony Antananarivo ankoatra ny fampianarana dia tolorana sakafo ihany koa ireo mpizaika rehetra izay tonga niatrika ity zaikabe national ao Antananarivo renivohitra ity ary mizotra antsaka sy andavany ny fandraisana sy fikarakarana azy ireo anisan'ny fanomanana amin'ny fiatrehana ny fitoriana filazantsara lehibe izay tanterahana eny amin'ny Coalition de Madagascar ny sabotsy 12 aogositra izao ihany koa ny trano fivavahana vao ny oloko araky ny nambaran'izy ireo izay hanentanana ny mponina Antananarivo renivohitra ho iatran'ny pasteur Andry Rajonarson eo amin'ny resaka mahakasika an'izay antenimieram-pirenena sy ny savorovoro izay misy amin'izao fotoana izao zay dia nitondra ny fanazavana ihany koa sombavim-bahoaka Rajerson Antoine tsy manana olana amin'ny fandravana ny antenimieram-pirenena hoy ny nambarany manoloana amin'ny vaovao izay miely makasika ny fandravana ny antenimieram-pirenena sy ny fanoloana mpikambana mandrafitra ny Bro Maharitra dia misy ireo antokona sombavim-bahoaka izay manangana vovonana na fikambanana mijoro manohana ny fitondrana ka manao ny fanjakana ho soavaly ho iatran'ny Rajerson Antoine raha nilaza ny heviny izy manoloana izany rehetra izany mijapy ny fitondram-panjakana izy ireny satria tsy manana foto-kevitra politika mazava hoy izy tsy manana olana amin'ny resaka fandravana ny antenimieram-pirenena kosa ny sombavim-bahoaka fa izay tapaka sy ekeny rehetra mandritra ny fikoanam-doham-pirenena no hirsona kanefa tokony hotaritina mazava ao anatin'izany demokrasia tiana hapetraka aorian'ny fandravana ny antenimieram-pirenena raha ny fanazavana ity sombavim-bahoaka Rajerson Antoine ity hatrany itsakilan'izay nanazava ny filohan'ny antenimieram-pirenena andriamatoa raranasolony aiko sy teny tsaho miparitaka ny vaovao izay miely fa hisy ny fandravana ny antenimieram-pirenena sy ny Bro Maharitra inona ny fahotana nataoko mahatonga an'izao halako bika sy tsy tikitarehy ary ny fankahalana etsero izao ho iatran'ny nambaran'ity sombavim-bahoaka ity tsisy ny tena fampandrosoana eto Madagasikara raha mbola voizina ny fizarazarana sy ny fifankahalana nanamafy ity filohan'ny antenimieram-pirenena ity fa manao izay farahiriny izy amin'ny fitondrana ny anjara biriky ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara sy hiarovana ny tombotsoam-bahoaka mamafisiny fa tsaho miparitaka amin'ny tambotsotra-tserasera ny filazana ny mety handravana ny antenimieram-pirenena sy ny Bro Maharitra izay nisy ny fionana mikatitrandro teo amin'ireo sombavim-bahoaka tamin'ny ity herinandro ity hatrany
izay nanambarany filohantenimpirenena fa mifandraika amin'ny fandiniana ny tatitra sy ny asan'ireo voamiera izay mpanao fanadihadiana parlementaire indrindra ny fanadihadiana mahakasika ny orinasa jirama. Nanamafy an'izay voalazany filohantenimpirenena izay hatrany ihany koa ity nambara solombavam-bahoaka ny fenoriversité ity fa tsy mbola misy ny resaka fanalana ny filohantenimpirenena izany aloha hatreto araky ny voalazany hatrany ao anatin'ny ireto horonampeo ireto. Andao ane warantsika ireto horonampeo izy ireo ireto ao anatin'izay fanazavana ny amin'ny mahakasika an'izay hoe fanalana na ihany koa fandravana ny bro maharitra izay e. Raha nisy fahotana nataoko za nanohitra ny fitondrana tao aloha. Asa ilaza hoe tsika mpanao gazety tsy nanohitra. Hisa asa ilaza eto tsy nanohitra. De za tsy tena nandrena sonay hatramin'ny antso ny atao hoe inspecteur général de l'État. Ijery hoe nangalabola ve sy te ina zavatra nataoko ina fahotana nataoko au contraire zavatra nataoko reny zavatra vitako teto amin'ny firenena ity asa ilaza hoe za tsy nidy amin'ny teny andalabe ary iza no asa iteny hoe nanohitra ny radio ely fasafasa isy asa iteny vavolombelona nareo mpanao gazety hoe tsy nanao an'izany tenako fa aoka kosa tsy tiako bika tsy tiako tarena tsy atao ambony ny tombotsoany vahoaka malagasy ary niezaka ny tenako nanao nanolotra ny haiko mihitsy hoe hitondra ny anjara brikeliko hanasoavany fiainany vahoaka malagasy. Misy an'izany aloha hatreto ianareo ngamba ny mahafantatra zany fa izahay tsy malala hoe misy fanesorana ny filohan'ny antenimieram-pirenena zay manao ny asany izy hatreto aloha ny fahitako azy fa io moa samy manana fomba fijerina sy fomba anaovana interprétation ny atao amin'ny antenimieram-pirenena fa ho anay solombavam-bahoaka manokana aloha izahay mahita fa miaroso miatsara ny fifampitondrasana amin'ity fanavaozana. Misy koa olona rehetrarehetra tsy mahazaka an'izany hoe changement zany sarotra nge ny manao changement amin'ny zavatra efa nahazatra fa isika rehetrarehetra zany mila mifanohana. Zay kosa aloha tsy caméléon tsy caméléon politique zahay fa izahay tireny fitiavanay ny district misy anay izay no iarahanay amin'ny fitondram-panjakana mba hahafahan'ny zareo mahazo tombotsoa am'izao fitondram-panjakana zao. Fa raha hoe tsy hanohana ny fitondram-panjakana ianao mazava ho azy fa victime ny vahoaka izay misy anay fa na izany na tsy zany miady hevitra amin'ny zavatra mahatsara ny fiainam-bahoaka. Ny tanora tompoko tsy mahasolo ny vahoaka 3 tapitrisa maneran'ny Madagasikara fa tokony rehefa misy hevitra lany agnivony reny concertation raha ny fahitako azy tokony ampandalovana fifidianana zay sotroan-kevitra zay satria izahay matory lany izahay solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny circonscription misy anay dikan'izay misorotegnan'ireo vahoaka agny agnivony district misy anay zany fa tsy hoe tenin'ny parti politique kely ray roa telo no aentigna anaovana ataoko hoe fomba andeha andravagna ny antenimieram-pirenena tsy zany fa sika zany tokony mba mijery kosa hoe ny logika sy ny ara-dalàna. Io moa tsy misy foana resaka honohono fa zava-dehibe ny foana aminareo mpanao gazety hitondrana fanazavana amin'ny vahoaka malagasy mba tsy isin'izay honohono zay tsy nahafantatra fa misy fampiatsoana nataony filohan'ny fanavaozana président Mikael Andrinirina anay zany na président ny antenimieram-pirenena ny tenako mitantana ny tia Andry Mpanjakana ity. Mazava ho azy raha nisy zay fionana zay dia tsy maintsy manao tatitra amin'ny solombavam-bahoaka aho tamin'ny fivoriana zay nataonay dia izay indrindra ny antony nataoko hoe ordozonga nataonay niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka rehetra manaraka Madagasikara ny zavatra mahafaly moa na tsy teo anatin'ny fivoriana izahay dia tonga mavitsika ireo solombavam-bahoaka ireo nanatrika an'izay fivoriana zay ka dia zay tiako lazainy eo nanao tatitra tamin'zareo dia ny fampiheny koa inona ny tokony natao ao anatiny.
ina moa zavatra azoko lazaina am'izay zavatra tiako tenenina aloha de zao hoe ianareo vahoaka afaka manaprofo fa tsy mbola nisy kosa aloha tam'izay fa député 3 mandany tenako tsy mbola nisy iza ampanetsy tena tenenako tena manaja mivahoaka malagasy rehetra antenera-pirenena mijoro mipetraka tamin'ny nametsarana lampandirena anazy ianareo mpanao gazety vaovolombelona ianareo mpanao gazety vaovolombelona fa mbola tsisy zany hoe fampiatsolo exécutif matetika zany tsy mbola nisy fanambarana atao mivahoaka malagasy zao maro tena zava-misy tsy mbola nisy zany hoe enquête parlementaire momba ny jirama io tena mandeha ary manazava tsipiriana mivahoaka malagasy satria azadinona nefa orinasa-panjakana io de zony malagasy rehetra no mahafantatra an'izany de variana ao am'izay fipetraky zay fanontaniana zay satria ohatra nadinotsika le asa zay vita ny antenera-pirenena de isy malagasy ve asaiteny misy ve zany zavatra zany taloha tsy fanindrina ny antenera-pirenena fa mijoro mihitsy araka ny lalam-panorena ny antenera-pirenena ary misy ny enquête parlementaire maro zao anao déclaration manao karapitso zay fefa mijoro zay indrindra ny nahatongavan'ireo vaomier sy ny président mitantana an'io vaomiera io enquête parlementaire io zay itoy ao anatin'izay ary zay fampetsona koa tamin'ny misy ny finance atria fefa nivalideny conseil des ministres natramin'ny vola ampiasaina am'izany inona moa ty enquête parlementaire tanteraka ary misy vokatsoany iny izy misy vokatsoa ho atsika vahoaka malagasy ary tsy mbola nisy zany hoe loi de finance elefera zany loi de finance nasipanitsina asipantsina tsy vitany hoe nasipantsina fa nisauve any amin'ny 300 milliards d'ariary de asahitentsika hoe tsy niasa ny antenera-pirenena mivadibadika isa manao tsy mivadibadika fa mijery zay asoa ny vahoaka raha nisy fahotana nataoko za nanohitra ny fitondrana tao aloha asa ilaza ve tsika mpanao gazety tsy nanohatra hisy asa ilaza eto tsy nanohatra de za sy tena nandrena sonay hatramin'ny antso ny atao hoe inspecteur général de l'état hijery hoe nangalabola ve sy tena ina zavatra nataoko ina fahotana nataoko au contraire reny zavatra nataoko reny zavatra vitako teto amin'ny firenety asa ilaza hoe za tsy nidy am tena andalabe ary iza no asa hiteny hoe nanohitra ny radio ely fasafasa isy asa hiteny vavolombelona nareo mpanao gazety hoe tsy nanao an'izany tenako fa aoka kosa tsy tiako bika tsy tiako tarena tsy atao ambony ny tombotsoany vahoaka malagasy ary niezaka ny tenako nanao nanolotra ny aiko mihitsy hoe hitondra ny anjara brikeliko hanasoava ny fiainany vahoaka malagasy dialogue politique tsy zany miantso dialogue politique raha voay hoe za ve miantso dialogue politique président ny fanaovozany no miantso dialogue politique tsy reo petranao am'izay fantanina petran'zay amin'ny président ny fanaovozany hoe enao miantso dialogue politique de tokony apetrakinao aminy hoe ina io dialogue politique fa io tsy tiako bika tsy tiako tare zany za tena mahasamy tena aminareo tsy atao azanyzany kosa ny firenena tsika hoa te mbola veriko tsisy développement eto Madagasikara raha mbola voizina ihany fampisarana samy malagasy za tsy poro an'izany na ho ty ahy na tsy ho ty ahy za tsy poro any fampisarana samy malagasy fa za kosa fantatsinareo rehetra fa nanoatra ny radiely ary za no mitarika ny iny resaka fanalana ny radiely ka atao amin'ny de zany reo hoe mamerina fa tenenina to sao rehetra za namono any Jean-Jacques aho te amerina ny radiely avereo abo miprofo de tonga de midémissionna tonga de midémissionna raha misy profo zany
le izany efa mivotenay ary vao mandray ny président Vomiera momba ny fitantanany Ngaky Anjy Rajoelina ary aza dinona fa misy ny 4 milliards latsaka kely iny tonga efa miditra ao anatiny enquête parlementaire rehefa miroso am'izany izahay ao anatiny ary zay tsy matory ao anatiny zay zavatra rehetra zay tsy mora manao ny Jirama io za tena miteny aminareo raha ny lalam-panorenana dia sy moana nanaovana azy raha ny lalàna velona nefa mety ho 4 mois ihany nanaovana azy satria ivory zahay misy fivoriana ara-potoana fa tsy midy tsy izahay aoka zava-miray ny anay manao enquête parlementaire fotsiny fa tsy izahay reto no manapa-kevitra fa anjarany exécutif no manapa-kevitra rehefa avy eo na any amin'ny fitsarana na zay ataony zareo iry zareo no manapa-kevitra hoe hitory ve sa tsy hitory dia ny fitsarana no manapa-kevitra amin'izany ny gouvernement manapa-kevitra amin'izany fa ny anjaranay fotsiny manao an'ilay enquête parlementaire zahay manao an'ilay conclusion zahay omena izay no masaka azona rozy tao anatin'ity vidéo ty tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany aza dino ny milaka ny vidéo antsika ary tsy rovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia miratsoa